Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Lehilahy mpanan-karena mpanefoefo tokoa ity andrian-dakarana anankiray nipetraka tany Inde. Ka ninona zavatra nilainy dia azony avokoa raha mbola voavidiny vola izany. Zavatra anankiray nefa nampahory azy, fa raha ritaizana retina izy. Indray andro dia reny fa nisy dokotera mahay tonga hamangy ny fanjakany, ka dia naniraka olona izy aka io dokotera io. Rehefa tonga tao an-dapa ilay dokotera dia olona andrian-dampanankarena taminy. Hainao no manasitrana retina? Lazao amiko ary olona andrian-da, nahoana moa no farofo matetika ohatr'izao e? Misakafo tsara sy betsaka isan'andro mitafy lamba mafana ary azo lazaina fa tsy misy olona mahatandrina tsara fahasalamana tahaka. Kanefa nahoana ny dia farofo lava toy izao e? Tsotra ny valin'izany olay dokotera. Fatra-piain'ny tenanao loatra ianao fa tsy mba mahay mametraka ny fiainanao eo am-pelatanan'Andriamanitra izay afaka miaro anao amin'ny aretina. Andingenao hiaraka amiko e? Hoy ilay dokotera mantsy ilay mpanan-karena. Dia niainga izy roa lahy. Notarian'ilay dokotera tany amin'ny toerana anankiray ambanivohitra ilay andrian-dampanankarena ary natorony zazalahy kely anankiray mpiandry-ondry. Mahantra tokoa io mpiandry-ondry io. Body fotsy efa rovodrovotra ambany tafiny. Vary eran'ny tanan'ila sy rano kely ny sakafony ary trano bongo kely ny mbany toerany. Andinga isika hiresaka aminy olay dokotera. Dia nanantona ilay mpiandry-ondry izy roa lahy ireto ary nanontany ilay mpiandry-ondry hoe mba efa voan'ny sery na voan'ny tazo na tratran'ny aretina hafa ve ianao? Tsy tompoko lahy, sanatria hoy ilay mpiandry-ondry. Tsy mbola tsarokina rary hatr'izay nahatserovako saina. Gaga ilay andrian-da. Ay tokoa, tsy avy amin'ny fananana arena na ny finanana hanim-pitoloha na ny fitoeranao anatin'ny lapasoa no afaka miaro antsika amin'ny aretina, fa ny fiarovan'Andriamanitra irery ihany. Ilaina ireny rehetra ireny, fa tsy afaka hiaro antsika 100 isan-jato izy ireny, fa ny fiarovan'Andriamanitra irery ihany no azo antoka ho an'ny olona tsirairay. Izany tokoa no tsaroan'i Davida, ilay lehilahy mpanompon'Andriamanitra izay efa niaritra ny fiafiana mafy fon'izy mpiandry-ondry. Nefa dia narovan'Andriamanitra ka hoy izy hoe Jehova ny mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory ahy. Salamo 7:20 ny andininy voalohany. Antenaina fa anaiky ny fiarovan'ilay mpiandry lehibe isika dia tsy hanan-java-mahory. Amen. Farati Jesu duewanulula fikelezanai sirewelipu deuza vapola kudemaeres nitarini tuku niverenijai ansure Jesu fuvaliana Sarutatreanao mangidy sy mafaitra izy anio ndaindra mila havaky fo lay nahazo any Joba tadidio indray mipimaso na foy avoko ny zavadrehetra teo aminy tsy nampihemotra azy fa mainky any fikitrana lehilahy karaha-tsy Jesu duewanulula fikelezanai sirewelipu deuza vapola kudemaeres
ansire Jeso fovarianao. Miray sy Emer Vonjy. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. Rofitsapana mahazo anao tomila tsy ho zaka indraindray. Avelany mitrangy re iaretonandro tena mahamay. Fa ireny anambotranao ijoro matoky raty zay. Izy no mahalala zay vitreverana ny fiainanao. Faratsy Jeso no eo anolona fikerezanay sy ireo herim-po de ho zava-pola ko de maheresy mitady ny tompo ny vereny indray ansire Jeso fovarianao. Faratsy Jeso no eo anolona fikerezanay sy ireo herim-po de ho zava-pola ko de maheresy mitady ny tompo ny vereny indray ansire Jeso fovarianao. WR manolotra ho anao feo ny fanantenana. Ary Solomona zanak'i Davida dia nitombo hery tamin'ny fanjakany ary Jehovah Andriamanina nomba azy ka nanandratra azy indrindra. Tantara faharotoko voalohany ka ny andininy voalohany. Dia faly miarabanao indray ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Elion Andriamitansoa. Manasanao mba hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hidirantsika amin'ny tsipirian'ny anatra sy ny fampianarana izay omen'Andriamanitra antsika amin'ity anio ity. Raha ny azeny an-danitra ho amasinina trany eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao eo amin'ny fiainanay tsirairay, eo amin'ny fiainan'ny fianakavianay, eo amin'ny fiainan'ny fiangonanao, eo amin'ny fiainan'ny firenenay. Raha ny azeny an-danitra mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Mangataka anao izay mba hanamasina izao fiarah-mianatra ny teninao izao amin'ny alalan'ny fanatrehany fananao masina, hampianatra anay ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Isika rehetra, na izaho na ianao, na inona toerana misy antsika dia samy maniry hanana fahendrena. Asa na mba efa niloka tamin'ny vavanao ny teny tahaka an'izao ndray nandeha hoe nanenenako nandraisana niny fanapa-kevitra iny. Tena tsy nandinika tsara, tena tsy endry aho. Ary tsy indray mandeha no miloka amin'ny vavantsika izany. Mety tsy miloka amin'ny vavantsika koa aza, fa ao an-tsaintsika ao. Fa dia manenina isika te hanana fahendrena. I Solomona dia voalaza fa lehilahy endry indrindra teto amin'ity tany ity. Inona ny tsy ambaratelony? Raha iverenantsika ilay teny novakiana teny am-boalohany ao amin'ny tantara faharotoko voalohany, andininy voalohany, dia izao no voalaza fa tsy ambaratelony eo amin'ny tapany faharoa, Jehovah Andriamanina nomba azy ka nanandratra azy indrindra. Ny tsy ambaratelon'ny Solomona zany dia ny fiarahany tamin'Andriamanitra. Zay no hevitry ny hoe Jehovah Andriamanina nomba azy, niaraka taminy
zay no hevitry ny hoe nomba azy ary rehefa miaraka aminao Andriamanitra dia zavatra rehetra ho anao izy. Zao ny vakitsika eo amin'ny 9 ary Solomona nanatitra fanatitra teo amin'ny alitara varahana teo anatrehany Jehova zay momba ny tranolay fionana fanatitra dorana arivony nateriny teo. Tamin'ny alin'iny no sehon'Andriamanitra tamin'ny Solomona ka ho izy taminy angatao zay tianao omeko anao. Angatao zay tianao omeko anao. Rehefa manolotra amin'ny fotsika manontolo ny tenantsika sy zay ananantsika amin'Andriamanitra isika dia izao ny valiteny omen'Andriamanitra antsika. Angatao zay tianao omeko anao. Dia izao ny valiteny meny Solomona eo amin'ny 9:9. Hoy Solomona tamin'Andriamanitra: ianao efa naneho fahasoavana lehibe tamin'i Davida raiko ary nampanjaka handimby azy, ko ankehitriny ry Jehovah Andriamanitro, aoko tanteraka ny teninao tamin'i Davida raiko, fa ianao efa nampanjaka ahy tamin'ny vahoaka marobe tahaka ny vovotany, koa omeo fahendrena sy fahalalana aho hitarihiko reto vahoaka ireto mivoaka sy miditra, fa iza no hainy tsara izao olonao betsaka izao. Dia hoy Andriamanitra tamin'i Solomona: satria tao am-ponao zany ka tsy nangataka vola mankarena ianao na voninahitra na ain'ny fahavalonao, ary tsy nangataka ho ela velona aza, fa nangataka fahendrena sy fahalalana hitsarahanao ny oloko zay nampanjakako anao, dia omenanao ny fahendrena sy fahalalana, ary omeko vola mankarena sy voninahitra koa ianao, mihoatra noho izay nanana ny mpanjaka rehetra na iza tany alohanao, ary tsisy anana tahaka an'izany ny any aorinao. Andriamanitra mihitsy no nanome fahendrena ny Solomona hangataka fahendrena rehefa nanolotra ny fananany rehetra sy ny maizy azy tamin'Andriamanitra izy. Ary vokatr'izany dia tsy fahendrena irery sy fahalalana nomen'Andriamanitra azy, fa nomeny azy koa vola mankarena. Tsy avy amin'ny fahendrena zay nanana Solomona arak'izany, na avy amin'ny hareny tsy hitanono, na avy amin'ny hery lehibe teo aminy, na avy amin'ny laza ny eran-tany ny voninahitra ny fanjakan'i Solomona tamin'ireo taona voalohany nanjakany, fa avy amin'ny voninahitra zay nomeny ny anaran'Andriamanitra ny Israely tamin'ny alalan'ny fampiasana feno fahendrena, ny fanomezana ny raisiny avy any an-danitra. Teo amin'ny fahatanorany mihitsy Solomona dia fa nanana fahamendrehana. Vokatry ny fahendrena nomen'Andriamanitra azy dia gaga ireo firenena hafa nanodidina ny zanak'Israely nahita ny fahalalana sy ny alalinan-tsaina nananany Solomona. Natonga azy ho tafasaraka tamin'Andriamanitra nefa niavonavony noho ny firoborobony zany lazany sy ny arenany zany taty aoriana, ary eo no tokony hitandremantsika tsara. Rehefa misy olana mahazo atsika na misy asa lehibe tsy maintsy hatrehintsika dia mangataka fahendrena amin'Andriamanitra isika, mangataka hery sy fahalalana, eny mangataka arena koa aza. Rehefa omen'Andriamanitra izany isika matetika dia manadino an'Andriamanitra. Vokatr'izany dia niala tamin'ny fifaliana avy amin'ny firaisana amin'Andriamanitra Solomona, mitodika tamin'ny fahafampo avy amin'ny filaniny nofo. Ry havana, tokony hakalesona avy amin'ny fiainan'i Solomona isika. Fantatry Satana tsara ny vokatsoan'ny fifandraisana amin'Andriamanitra tsy tapaka, ny fankatoavana an'Andriamanitra. Ary hitany tsara zany nandritra ny taona voalohany nanjakan'i Solomona, ary natonga ny fanjakany roborobo noho ny fahendrena, ny tompontsoa sy ny fahitsiana nananany. Ary dia noezany ny ampiditra hery miasa mangina zay animba tsy kelikely ny fahitsiany Solomona, nahatonga azy ho tafasaraka amin'Andriamanitra. Zay ingeny natonga an Jesosy ny teny hoe: raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao nininine, aoka tsy hatoko tena rehefa mahita fahombiazana ka ho sahasah hisaraka amin'Andriamanitra. Nanao fahadosoana ve Andriamanitra tamin'ny hametrany an'i Solomona teo amin'ny toerana nisy ny andraikitra lehibe tahaka an'izany ry havana? Tsia! No manin'Andriamanitra hitanan'izany andraikitra izany izy, ary nampanantenainy fahasoavana sy hery raha toa ka mankatoa, zany hoe tsy misaraka
amin'ilay loharanony tsy ambaratelo ny fombiazany. Mametraka olona hitanandraikitra maro amin'ny toerana samihafa Andriamanitra. Tsy ny hanao ny sitrapony tenany amin'ny maha-olombelona azy anefa, fa hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ninona toerana misy ianao amin'izao fotoana izao dia tompon'andraikitra ianao. Mety ho raim-pianakaviana na renim-pianakaviana, mety ho filoha-pokotany, mety ho mpitondra amin'ny sokajin'asa samihafa. Raha mbola tsy misaraka amin'Andriamanitra ianao, raha mbola mankamamy ny fitsi-pitondran'Andriamanitra koa ianao, dia ho tahiny sy hatanjahany ary ataony fitaovana ahatanteraka ny sitrapony hitondra fitahiana ho an'ny rehetra izay adidinao eo am-pelantanany. Tsy afoin'Andriamanitra naoviana izay mandeha amin'ny-pahatokiana ary mifikitra aminy na inona toe-javatra miseho. Nambaran'Andriamanitra tamin'i Solomona fa raha mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra izy, dia hiara-dalana amin'ny fitahiana, omena azy ny fahendrena kanefa indrisy. Nivadika tamin'io fifanikeny io Solomona, nanaraka ny fironan'ny fony izy, navelan'Andriamanitra andeharaka ny safidiny. Ary dia ho faty mandrakizay tao anatin'izany safidy zany izy, raha tsy noho ny famindrapon'Andriamanitra. Ry mpiara-mianatra amiko, na inona toe-javatra miseho, na inona fahalemena mety mandalo amin'ny fiainanao, na avy aminao na tonga n'izany na avy amin'ny hafa, aza misaraka amin'Andriamanitra. Raha tsy mbola vitan'ny Satana ny mampisaraka anao amin'Andriamanitra, dia mbola azo antoka ny fandresena ao amin'ny fiainanao. Ninona toe-javatra heverinao fa mety tsy ahitana vahaolana, dia ahitan'Andriamanitra vahaolana ireny. Ka aza misaraka aminy fa zavatra rehetra ho anao izy. Amen. Tarika hiraina. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity. Feo fanantenana. Fifaliana sy ny fiadanam-po tovana tolotra fiaina na mandraky izay no manina
nameno ny fo fayanano nampota ao ambala indray ka nanangana mba hozaraka rendrikao tanatiny adalana titrano nameno ny fo fayanano nampota ao ambala indray ka nanangana mba hozaraka fayanano nampota ao ambala indray ka nanangana mba hozaraka. tanora mandray andraikitra mitondra fanantenany faly miarabany tanora rehetra tsy ankanavaka anaiza na iza misy antsika na eto Madagasikara na anivelan'ny Madagasikara dia arabaina tonga soa anatin'izao fandarana natokana ho antsika izao ny zokinao Elion Andrea Mitantsoa. Mbola ao anatin'ny fitrandrahana hevitra ho avadika ho lasa tetikasa ary tsapaitanana isika miaraka amin'ny namana Andrembovonjy Arnaifo. Nahitan'ny olona maro dia maro fombiazana ny fanarahana ny toromarika tahaka an'izany rehefa manao tetikasa. Mety tsy nahazatra antsika izany kanefa zaraina amintsika satria izany tsy ambaratelo ny fombiazan'ireo orinasa rehetra hitantsika miroborobo atraizatraiza. Misy manana tetikasa ihany fa tsy mety mivoatra mihitsy ilay orinasa keliny asa mety ho fambolena io na inona fa ny tamin'ny heritaona ihany no amin'ity taona ity tsy mety mivoatra mihitsy indrandray aza miaratsy kokoa. Ny mahatonga an'izany dia tsy ampy ilay fandiniana natao izay hilana an'ireo fanontaniana be dehibe ilana valiny izay efa nampianarina antsika teto. Mbola toizantsika izany rehefa avy eo miaraka amin'ny namana Andrembovonjy fa mialohan'izay dia manasanao aloha hankafy hanaraka ny resadresaka ny fanaovan'ny fama sy tombo artresy. tsy aleo zay tantara nosoratan'ny fanjaniaina andrenesana ao an'ny samina naritiana ary ny mpanoratra. Tombo jesy andrasone angatsy hiaraka amin'ny ankizy ijery baolina indray nareo nefa ka somary maimaika aneza io angana letsy ry jesy ka hoe mba tsy mianatra dia miara-manao baolilako fa maika ho aiza foana nareo roalahy reto maika iain'ny radio ony anjarako manko izao mandray atsoratra. endry zany no fialam-bolinareo ny radio anery reto azo enona foana fa le fiarahany samy ankizy mpiara-mianatra ohatran'izao sarotra vao hita indray mifanohatra zany tsy fama azo atao foana zany fa le fandarana mandeha amin'ny radio mandalo miserana ihany dia mety tsy ho entsony fa fandaharana inona nefa izany mahamaika mafy anareo izany hirahira ve sa tantara sa reny resa be mampatory reny tsy zany ka fa inona resaka mampifony saina fa tsy mampatory izany resaka mampandroso fa tsy mandany andro fotsiny indrindra amin'izao fiainana sarotra tsy ahitana azy izao mitady asa zany nareo roalahy raha azoko tsara nefa nahoana ny mbola mianatra aiza koa no fotoana anaovana an'izany tsy misy maratsy an'izany ry fama na mianatra aza mbola afaka manao asa madinidinika sitra ny hay vola sady mamolaka amin'ny fiainana ihany koa nge zany no
fanazarana anao hiditra amin'ny asa lehibebe kokoa e. mihitsy zao ary tsika tsy mianatra mahita fotoana iarahana manao baolina sy ny sisa ka tsy aleo aloha iasana hijerena sy andiniana an'izay masory etsy a. dia asa inona koa no hitanareo amin'izao ka na patron iza no naika ndray anareo ohatran'izao tsy moramora ne zany sady mitady asa zany no mbola mianatra reto e. Zay indrindrany e tsika tanora manana hevitra be dia be mihitsy ay kanefa tsy hitatsika zay fomba amadihana an'ireny hevitra hitantsika ireny hivadika asa mahavokatra sy mahavelona dia torolalana makasika an'izany indrindrany eny dia ho arahanay amin'le feon'ny fanantenany amin'le radio fa fitrandrahana hevitra ho lasa asa mahavelona hevitra havadika ho asa mahavelona mahaliana kosa zanyko. Ny hevitra rehetra hitanao a nosoratanao tao anaty kahie na karne dia ampandalovina sivana tsiraray avokoa. Soratana zany hita dia inona ampandalovana sivana dia sivana hoana kosa zany. Misy fanontaniana petraka zany amin'ireny hevitra tsirairay ireny e. Dia ireo fanontanian'ireo a no fanivana na ahafahana manavaka an'izay ilaina sy ny tsy ilaina. Ahoana ny fomba atao ahafahana misafidy tsara ny hevitra ny fanandrify amin'le zavatra ny tadiavina. Tsy ratsy satria tsy ho tsara aminao daholo akory ny hevitra rehetra hita ary tsy azonao trandrahana avokoa nge ny hevitra rehetrarehetra izay hitanao e. Fa mety olo-kafa no afaka manatanteraka an'izany. Zay aloha dia marina e. Dia inona le fanontaniana? Resaka momba an'izany mihitsy le fandaharana rahanay ao amin'ny radio retsy a. Zay no mahamaika anay ro lahody io so tsy mahatratra an'izay eo ka ho vomazy. Ny valalana ka tsy indromandry am-bavahady. Sady mahafinaritra amin'io tolo-kevitra io angery fama dia azo ampiarina amin'ny lafiny maro io fanaovana sivana io rehefa ndray fanapahan-kevitra ray ianao fa tsy hoe amin'ny lafiny asa ihany. Zany hoe afaka ampiasaina amin'ny zavatra isan-karazany zany rehefa tiandray fanapahan-kevitra. Tena mahaliana kosa zany tombo sy jesy ndry koa zao raha tapa-kevitry ny anambady dia azo ndry atao tsara ny mampiasa an'io sivan'io. Anampy andry anapa-kevitra zany ahafahandry manivana sy mamantatra izay tiandry na tsy tiandry. Ka tsy mbola vady ene zao aloha no mahamaika ary jesy fa tia le hoe fitrandrahana hevitra vadika ho asa mahavokatra ity fa tena tsara aloha le izy izy aloha tsara zany ene zao no tena olantsika tanora amin'ity fitediavana asa ity mba hampianaro ary reto azoko atao ve no miaraka aminareo aloha androany dia amin'ny manaraka efa mba afaka miaino rery. Ndao fa tsy olana zany ka eo am-piainona amin'ny mahita ny toyny misaotra betsaka dia tsy hijery baolina indray zany fama nefa efa nitondra maillot an'ny ekipa mihitsy izany za koa aza mba jesy tia koa manany any aleo aloha zay mahasoa zay vao mahafinaritra ratsy izay rehefa miasa letsy na baolina sy ny kanja filalaovam-baolina aza ho vidiny lahy daholy miaraka amin'ny maillot amin'ny mpilalao dia mijery ampiadana-tsaina lahy amin'izay fotoana izay sady mampidi baolina ka tsy aleo zay eny lesy fa andahoangana sotara andolo fama raha ny fitrandrahana hevitra ho avadika tetikasa no ampivadiana sahady amin'ny fianarana dia tena maika mahasoa ny fianarana ataontsika izany ary mahatonga antsika hifantoka bebe koa amin'ny fianarana aza ahita fombiazana mihitsy satria efa manana tanjona efa ketrehana sady ao an-tsainao ary tsy vitsy ny mpianatra mampivady ny fianarany amin'ny asa fivelomana mety ho vitany. Tsy vitsy ohatra ireo tanora izay mahavatra manamboatra yaourta amin'ny alina dia mandeha vao maraina
manomean'izany ny mpivarotra izay efa mahatoky azy miara-miasa aminy maka tombony kely le mpivarotra dia mahazo koa izy a dia eo koa ny manao mofo sy ny sisa dia lasa izy mianatra rehefa avy eo ary betsaka aza no mianto tena amin'ny alalan'izany fivelomana izany amin'ny tana ny fianarany ary marina mihitsy ilay hoe tsy vady aloha fa fianarana dia asa aloha manana asa aloha na lahy ianao na vavy dia antitranterina izay ataovy izay anananao asa fivelomana ara-dalàna vao mieritreritra olona iarahana manokana ary ny olona izay manana tetikasa tahakan'izany manana viana lavitra tahakan'izany raha mbola mianatra izy a dia ho voaro amin'ireny fankapana samihafa ireny izay tsy tokony hafangaro amin'ny fianarana ny asa no ao anatin'ny sainy a ny atafita azy ny ao anatin'ny sainy a dia tsy manam-potoana ho amin'ny fankapana hafa izy ndia ary ho arahantsika ny torohevitra manaraka ho resahany namana Andriambovonjerinaivo ny mahakasika ny olona ilaina eo amin'ny fitrandrahana hevitra indray a no resahany manaraka an'izay dia ho resahany koa ny amin'ny vola ilaina ary ny lalam-barotra raisondray ary ny stylo sy ny kahe dia arao ny torohevitra manaraka miaraka amin'ny namana Andriambovonjy Arnaivo. Fanontaniana fahaenina momba ny olona ilaina eo amin'ny fitrandrahana n'ilay hevitra. Mila olona maro ve ilay toerana izay ampiasana n'ilay hevitra? Eny tsia, mety ho firy eo no isan'ny olona ilaina mba hitrandraka izany hevitra izany. Mila asa tanana betsaka ve ao amin'ilay toerana? Eny tsia. Mila olona manana traikefa maro ve? Eny tsia. Lazao lay traikefa raha toa ilaina izany. Ohatra nga hoe olona efa niasa 5 taona tamina garazy mpanamboatra tômôbilina anankiray, raha toa ka resaka garazy no resahana lay hevitra izay hotrandrahana. Mila mpiasa antselika maro ve? Eny tsia. Io mpiasa antselika io dia ohatran'izao ny fomba fisehony hoe indraindray misy vanim-potoana izay tsy araka ny mivarotra na manamboatra taozavatra anankiray, ohatra ren'le olona izay mpanao taozavatra vita malagasika hoe ilaina ondrana aingana, dia misy fotoana n'ilay komandy izay be dia be, dia mila mpiasa antselika ao mba hanampy hanao ny asa madinidinika izay hanafaingana ny raharaha. Izay ny dikany hoe mpiasa antselika io. Ny lehilahy ve no maro anisa amin'ny olona ilaina? Eny tsia. Ary mila fanofanana manokana ve ny olona? Eny tsia. Fanontaniana fahafito, ny vola ilaina. Rehefa azonao daholo zany le fanontaniana enina teo aloha dia kajianao amin'izay ny vinavinam-bola ilaina ho fananganana ilay orinasa izay hitrandrahanao ny hevitra anankiray. Ka ireto avy zany ny lafiny vitsivitsy izay ho tanisako eto a mikasika an'izany fikajiana ny vola izany. Ny vinavinam-bola ilaina ho fananganana ilay orinasa, satria io hevitra iny zany dia lasa hiteraka orinasa izy io. Vola ilaina hanorenana ny trano, raha toa ka hanorina trano zany, arakaraka le valiteninao tery aloha zany io. Vola ilaina hanorenana ny trano dia tafiditra ao ny vidin'ny tany, ny vola lany rehetra, ny karakarana ny tany raha toa ka mbola vao hividy tany ianao, ny vola lany rehetrarehetra hikarakarana, ny fanaovana ny planina sy ny fikarakarana ireo akora maro samihafa ilaina mba hanorenanao ny trano mandra-pahatanteraka azy. Dia tadio fa mitana toerana lehibe eo ny vanim-potoana ilaina, ny faharetan'ny fotoana ilaina hananganana izany trano izany, satria eny an-dalana eny dia miova ny vidin-javatra.
noho zany de tsy maintsy makafepetra ianao mialoha mba azahoanao mikady tsara ny vola teny ilainao. Ka jio ihany koa ny vola hividianana ny fitaovana rehetra atao amin'io trano io. Reo zany le milina isan-karazany ny fitaovana zay mety ampiasainao a mba hatanteraka soamatsara ny fitrandrahana n'ilay hevitra ao. Ka jio ny vola ampidirana ny herinaratra sy ny rano ho ampiasaina. Misy lafin-javatra maro mihitsy ao. Ny herinaratra kory tsy hoe mitarika taroby ianao na fil dia ampy zay, fa misy lafin-javatra be dehibe mihitsy io fampidirana herinaratra amin'ny toerana anankiray. Ohatra nga hoe lavitra ny potony jirama ianao raha toa ka ny herinaratra avy amin'ny jirama no ampiasainao, dia mbola misy poto maromaro vao mety tonga any aminao. Lafo vidy zany zavatra zany satria tsy poto ihany fa miaraka amin'ireo fil leo amboniny a mandra-pahatonga any amin'ny toerana zay iasanao a. Mety mbola mila n'izany atao hoe transformateur zany ianao, mety mbola mila kojakoja maro samihafa ohatrany hoe tranonjiro ho anao manokana. No zany a de tokony jerena tsara zay lafin-javatra zay. To zany ihany koa ny fampidirana rano ilaina, tsy hoe mitarika tuyau fotsiny de ampy zay, fa misy kojakojan-javatra maro be mihitsy zay ilaina vao mety hatanteraka ny zavatra tadiavinao. Raha ohatra ianao zao ny hevitra hitanao hoe anangana orinasa kely mpanao jus amin'ny tavoangy, ny rano ilainy zany orinasa zany de rano tena voadio tsara mihitsy, tsy ampy ny fanadiovana nataony jirama, fa mbola manana fitaovana ianao manokana mba anesorana ny loto madinika zay voataritarika le rano any anatin'ny fantsona any. Anjaranao zany ny mbola mikajy izay zavatra zay. De jereo ihany koa ny vola ilaina hanofanana ny piasa, satria arakaraka ilay hevitra hitanao io a, tsy voatery tonga de ahita piasa mifanaraka amin'izany ianao ka tonga de hay zavatra, fa tsy maintsy mbola mandalo fanofanana izy. Ary rehefa mandalo fanofanana izy a de mety hiofana ao amin'ny toeram-piasana misy anao ihany de mpampianatra nentina makao, na alefa lay olona hiofana any amin'ireny toerana efa misy ny fanofanana manokana ireny, dia vola tsy maintsy aloha izany. Ka jio koa ny vola hividianana ny akora hiasana voalohany. Eo amin'io lafiny akora io de tena zava-dehibe mihitsy, satria arakaraky ny fahasarotany fahitana ny akora no tokony hanananao akora fiandry, stock. Ary tsy maintsy kajiana koa io stock io, satria vola mipetraka matory io. Raha toka tonga de vidinao hoe stock eritaona no ataoko, raha manam-bola ao amin'izany moa ianao araba soa araba tsara, fa matetika dia eo amin'ny akora fiandry 3 volana eo ihany mba azahoana mihodina voalohany no fanaon'ny olona, ary ahodina aingany iny akora iny a mba azahoana mivarotra ny vokatra azo avy aminy a, de zay vao mividy ny akora manaraka. Ka jio ihany koa ny vola andoavana ny karaman'ny-piasa voalohany. Ny piasa dia tsy azo atao ambany zavatra mihitsy satria olombelona ireo, manana ankohonana izy zay mety ho velominy, ary rehefa miteny hoe olombelona sika de tsy maintsy mihinana sy misotro, ary tsy hisy asa vita koa moa raha ohatra ka vatana nona no ampiasainao, de tsy androso mihitsy ilay asa zay atao. Ka ny fanao ihany koa de tokony manana karama fiandry 3 volana ho an'le piasa ianao zany, ary tafiditra anatin'ny kajo hoe afaka 3 volana ianao mbo efa malafo entana zay afaka isahana ny vola lany ho amin'ireo zavatra voalaza ireo. Ka jio ihany koa ny vola zay handefasana ireo vokatra voalohany ireo, mety lavitry ny toerana zay namokaranao azy ary mila fitaterana izany mandra-pahatonga any amin'ny tanan-dehibe na amin'ny toerana zay andafosana azy. Ka jio ny vola ilainao, zany hoe lay vola zay ho fampiasa ho amin'ny kojakoja maro samihafa mandritry ny 3 volana voalohany. Ohatra nga tsy maintsy mila taratasy ny piasa iasany, mila stylo izy, ianao mety ila telefona, ary ilaina ihany koa ny vola fiandry ho an'ny zavatra tampoka,
zavatra tampoka mety hitranga de fiovan'ny vidin-javatra ohatra zany ka rehefa tsy mahasahana ny fiovan'ny vidin-javatra ianao dia mitsatoka indray le orinasa kely zay efa netrehetinao iny dia tokony ho fantatrao mikasika ny vola io zany hoe raha toa ka ilainao ny mindram-bola de indram-bola izy ianao misy fomba betsaka any amin'ny banky ve de efa kajianao zany ny zana-bola zay tsy maintsy alohanao sy ny fempotoana amerenanao zany vola zany mety ho mpikambana hamatsy vola ve no atsonao reo zany le atao hoe aksionnaira mitady olona mpanambola ianao ikambana aminao ary de efa samy manana ny anjarany ao anatiny zany arakaraky mipetra-bola zay entiny de eo ihany koa ny vola ilaina mba azahoana mandray anjara amina fikambanana anankiray cotisation zany raha toa anao ka hiditra mpikambana ao anatina vondrona mpiasa maromaro na vondron'olona zay mitovy asa amin'io tianao atsangana io sy ny sisa mbola azotsika toizana lavabe io fity moa da sivana voalohany zany ka de zay azo atao arak'izay tonga ao an-tsaina no andaminana reo kajy tsy maintsy atao reo fahavalo move efa misy lalam-barotra azo antoka ny amin'io hevitra tianao trandrahana io sa mbola vao ikaroka lalam-barotra rehefa vita ny vokatra matetika mantsy de misy olona voatery mamokatra mihitsy mba ahitany ny toetoetra ilay vokatra azo mba ahafantarana hoe raha eo amin'ny tsenam-barotra aiza no mba toerana misy nyty vokatra zay ny vokariko ty dia manao fanandramana kely izy aloha de rehefa azo ny vokatra aveo a dia zay vao mitady lalam-barotra misy ndray kosa ny hevitra sasany de efa manana lalam-barotra ho azy satria hita fa ilaina eo amin'ny tsena misy tsy fahampiny ny famatsinany tsena amin'iny vokatra zay hitiny ka noho zany de mbola malalaka zany ny lalam-barotra ary tsy ilana fitadiavana zavatra lava loatra manaraka an'izay dia ilaina hoe azo antoka ve ilay lalam-barotra sa tsy mety haritra fotoana elaela sa vetivety any de efa ho feno azy ny tsena ka tonga amin'ilay fitenenana hoe saturé zany hoe tsy ahitana lalana firy-tsony andafosana lay entana inoko fa nahasoantsika izay fanampina torolalana nomeny namana andrimbovojerinaivo izay raha toa ka misy fanontaniana na faniriana tia andalina bebe kokoa mikasika ny famadihana ny hevitra ho lasa tetikasa ary ny atonga n'ilay tetikasa antsoratra ho lasa zavatra azo tsapahitana mihitsy azo iainana mihitsy dia azonao antsoina ny namana andrimbovojerinaivo amin'reto larana an-telefona ireto raiso 033 67 271 76 033 67 271 76 ity indray ny anankiray ao amin'ny telema 034 16 161 76 034 16 161 76 dia zao azajanona ho fahalalana fotsiny rendretrireny fa ny fahalalana fotsiny tsy mitondra makaiza raha tsy ampiarina aloha aza manao fampiarana dia mandalo tsy faombiazana dia aveo makalesona avy amin'iny dia manohy indray ireo mpanangana orinasa malaza ary efa lasa lavitra ny orinasany dia tahak'izany avokoa ny aingany nanorona dia rehefa aveo nisy tsy faombiazana nisy aza maty mihitsy ilay orinasany fa niova indray izy ny zava-dehibe dia le hoe tsy kivy sy mahay makalesona avy amin'ny fahavoazana izay nahazo teo eo amin'ny lafim-piainana rehetra dia izay tsy anjely eny isika ka tsy maintsy mety daholo izay ataontsika tsy tanteraka isika izay koa mahatonga antsika mila mpamonjy ary izany dia amin'ny lafiny rehetra mihitsy ka aza atao mahakivy aza atao mahaketraka ny tsy faombiazana fa makalesona mba hahafahana miarina sy manohy indray aza taolana izay fiomehezan'ny hafa na nyresaky ny hafa ny olona tsy mahavita ny ininina mihitsy ary tsy mbola nanao ny ininina no miomehanao fa ny olona tena efa lasa lavitra
dia efa nandeha teo amin'izay nalehanao tsy omeanao mihitsy izy fa norohevitra anao aza hivavaka ho anao mba hahita fombiazana. Dia izay koa no namarana ny fiarahantsika teto tamin'ity anio ity. Manao veloma amin'ny manaraka indray ny namanao Elion Andriamitantso. Ny vola sy ny asa. Ny vola ho no mantso no maharangaha, ny kamo be tenda dia to mampanahy, satria sady bato ny dondrina koa mba nianatra ny asa fa tsy nahavoa. Izay morakivoka nefa zareo lehiben'ny adalaka mampitoreo, fa ny valala aza andrinilika ka maika ny asa tsy fanilikilika. Atomboka amin'ny zava-madinika no fianatra ny asa arahana dinika, vao ampitomboina amin'ny zavadrehetra dia samy ahay fa tsisy anjoretra. Tsy misy asa ratsy na mamono lolo hoe fa ny asa rehetra mitovy daholo, izay tsy manaja ny asany kosa na antitra aza dia hibabitrosa. Mpanoratra André Rakotondranaivo. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio Feo fanantenana. Ny tany sy ny ranomasina. Ampifaliana indray no iarako aminao ry namana mpiara-mianatra ny soratra masina, ary manonona ny fiadalan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao ny tenako. Hiara hianatra isika androany, koa dia asaiko anao mba holiana hatrany. Mialohan'izay anefa dia tsara raha ho apetratsika ho eo am-pelantanan'Andriamanitra ny fiara-mianatra ny soratra masina. Hivavaka isika. Raina izay ny andro misaotra fa narovanao izay ka afaka miona hiara hianatra indray ny soratra masina. Mamelany efa neliko ay ary omeo anay ny fanano masina ampazava ny sainay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny sary anoatra momba ny tany sy ny ranomasina ao amin'ny baiboly, indrindra fa ao amin'ny faminaniana, dia azo andraisana fampianarana lehibe. Dinio tsara nge ny tranga ahitana ny fampiasana ara-tandindona ny tany, ny fampiasana ara-tandindona ny ranomasina ao amin'ny faminaniany baiboly, fa ahita ianao fa misy fifanoherana ireo anankiroa ireo. Ny tany moa dia izany hoe tany izany tsy mihetsika, milamina, tsy misy feo, toy ny tanteraka. Ny ranomasina kosa dia haintsika tsara fa samboaravoara be, tabataba be, mamoaka feo mafy ny ranomasina. Mifanohitra zany izy anankiroa ireo, ny tany sy ny ranomasina zany. Misy asa soratra anankiray tamin'ny taona 2017 takila fa 72 dia misy an'izao soratra izao: raha tandindona no resana rehefa ampitahaina ny tany sy ny ranomasina, ny tany dia matetika maneho izao tontolo izao misy firindrana, maneho ny tanin'Israely mihitsy aza. Fa ny ranomasina kosa
manondro ny firenena jentilisa zay mampidodoza azy tahaka ny ranomasina mampidodoza ny tany. Araka io fisainana io, ny tany dia toerana milamina, miorina amin'ny fitondran'Andriamanitra. Ny ranomasina kosa dia maneho ny fisavorovoron'ny firenena vokatry ny avonavon'ny olombelona. Andehana isika amaky teny anatin'izany tontolo-kevitra zany araka ny hita ao amin'ny Apokalipsy 12, 15 sy 19. Apokalipsy 12, 15 sy 19. Nefa ny tany namonjy andra-vehivavy, fa ny vava ny tany ka nitelina ny rika zay navoaka ny dragona tamin'ny vavany. De tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa, zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy, ary nitsangana teo ambonin'ny fasiky ny ranomasina izy. Jereo tsara ilay teny, ny vava ny tany ozy ka nitelina ny rika izay naloaka ny vava ny dragona tamin'ny vavany, dia namonjy andra-vehivavy izay tany ny vava zay. Eo amin'ny Apokalipsy 13:1 dia misy toy izao. Apokalipsy 13:1. Ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina, nanatandroka 10 sy loha 7, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 10, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Eo amin'ny andininy 112 izy, eo amin'ny toko 13 dia toy izao ny voalazany. Ary hitako fa indro nisy bibidia iray koa niakatra avy tamin'ny tany, ary nanatandroka 2 tahaka ny any zanak'ondry izy, sady ny teny tahaka ny dragona. Ny fiangonana ao anaty Baiboly dia asehony amin'ny hoe vehivavy ara-paminaniana. Rehefa miresaka hoe vehivavy ny Baiboly dia matetika fiangonana ny tiany holazaina an'izay. Mari tsara fa nampiasa rano ny dragona anenjena n'ilay vehivavy ara-paminaniana na ny fiangonana. Zao le voalazan'ilay Apokalipsy 12, 15 teo. Nefa ny tany namonjy andra-vehivavy, fa ny vava ny tany ka nitelina ny riaka izay navoaka ny dragona tamin'ny vavany. Araka nefa nitantsika matetika ny rano no maneho ireo fitondram-panjakana zao tontolo zao sy ny fikorotanana miaraka aminy ao amin'ny faminaniana. Hitantsika araka izany teo amin'ny tantaran'ny fiangonana ankapobeny, ny fomba nampiasain'ny Satana ny akamarony tamin'ireo mpitondra azy mba hanenjika ny vahoaka n'Andriamanitra. Ary zay raha teo moa ny voalaza ny 15 amin'io Apokalipsy 12. Tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa, zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Mazava arak'izany fa Satana dia mampiasa olona, fikambanana, firenena mba hanenjika ny zanak'Andriamanitra, ny vahoakan'Andriamanitra. Ny fiangonana zay tsy miala amin'ny fitsilika omen'ny soratra masina amin'ny fomba fandiniana ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia atakatra tsara fa manondro ny fifindramon'ny mpino natao aza lambo noho ny fanenjena avy tany amin'ny tany samihafa ho ao Amerika. Ny Apokalipsy 12, 19. Ka raha marina tsara zany ny fahatakarantsika momba ny tany sy ny ranomasina, araka le nyresana terian'ny loha, ny tany dia milamina be, ny ranomasina dia samboara vara. Dia inona moa zany no ambaran'izany momba ny fototra iorenan'ny Repoblika Amerikana? Tsy diso mihitsy zany ny heverantsika
ho ilay tany tahaka ny tany nampanantenaina, toerana natokana ho an'ny voakan'Andriamanitra. Mety toy izany ve no antony mahatonga an'ilay biby niakatra avy amin'ny tany ho toy ny zanak'ondry amin'ny voalohany aloha? Na dia tsy hoe tonga Israely vaovao mihitsy aza i Amerika, araka ny nofinofin''ireo nanorina azy tany am-piandohana. Nanana nofinofy mantsy izy ireo fa ho tany feno fahalalana ara-pivavahana mihitsy zany Amerika izany, ho an'ireo vahoaka antapitrisany maneran-tany izay nenjena noho ny fivavahana, ka nilefa mba hanavitra an'izany fahafahana izany. Zao ary ny voalazan'ny Apokalipsy 3:12-1:40. Ary hitako fa indro nisy bibidia iray koa niakatra avy tamin'ny tany, ary nanatandroka roa tahaka ny any zanak'ondry izy, sady niteny tahaka ny dragona. Le miakatra avy amin'ny tany de tsy inona zany fa ny fahefana, ny fanjakana Amerikanina. Tena tia fandream-pahalemana izy, tsy magaga raha avy ao amin'ny tany izy no niakatra. Nanana tandroka roa tahaka ny any zanak'ondry izy. Tsotra zany, mahafinaritra zany, malemy fanany ny zanak'ondry. Saingy zao ny voalaza ny toyny hoe niteny tahaka ny dragona izy. Ny zavatra misy manko ara-tantara de tao Etazonia. Tao Etazonia no nahitana fahafana maharitra ireo voahenjika. Kanefa ho loza fa io Etazonia indrindra no anjary-panenjika lehibe indrindra ny fivavahana kristianina. Fa aminanina zany? Ary araka ny tenenina foaneto hoe ny faminaniana tsy midilatra mihitsy fa tonga de mahitsy ary tsy maintsy tanteraka. Hitantsika eto ny ohatra anankiray hafa maneho zay mitranga rehefa mifidy tondra ny tenany ny olombelona fa tsy hodarian'Andriamanitra. Mbola hitsombadika ny tantara. Arao fotsiny zay ambaran'ny Baiboly, manara toedrara maneran-tany. Hatreo indray ny fiarako aminao ary manome fotoana aminao ho amin'ny manaraka indray ny namanao Risarandrenjatofo. Misaotra ny Rila nampita amin'ny feo any amintsika tsirairay avy. Veloma tompoko. Radio feo fanantenana. Iara mandeha aminao hatrizao Jesosy no iriko tokoa. Oraiso ny tanako atsotra aminao fa tolotroko any fo. Androzy sanandro nazale namorana sarotra tao. Ziana toko na ivadika re ambara patunga minao, ambara patunga minao. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokary ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR